tantsorika izay hoentiny anteneran'ny varitra sy ny indostria eto Antananarivo ny fanamafisana ny fahaiza-manao n'ireo mpandraharaha mpikambana ao aminy. Niaraka misy lasa teo dia nisy ny fampahafantarana n'ireo mpikambana ny fiofanana anankitriny izay azon'izy ireo arahiny. Araka ny hitanareo eto ny chambre de commerce miasa ho an'ny sehatra tsy miankina mpandraharaha rehetrarehetra moa izany no tena hoe cible. Dia ity service coaching d'entreprise ity dia service anankiray isan'ny anampitsika an'ireo mpandraharaha ireo izany amin'ny alalan'ny miara-mitantsorika aminy mba hitonga azy mba ohatra hampandroso kokoa ny asa izay efa ataony izany izy azy. Anampiana ireo orinasa mpikambana anatratra ny tanjona ny fiofanana. Samy manana ny targetra ny orinasa tsirairay avy dia mety manana blocage na hoe mila fanampiana fotsiny ahafahan'ny zareo mamoaka le fahaizana le potentiel any tsirairay avy ampivoatra ny orinasany. Dia izay zany no ataonay zany voatotrina tena hoe mihaino hoe inona zany no tena zavatra besoin le orinasa ahafahana manampy anazy bebe kokoa androso. Efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo mpandraharaha liana ny andray anjara amin'ny fiofanana ary misy raha teo ny mari-pakasitrahana azo zaraina aorian'ny fiofanana.